ny mofinainan'io atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Miarabantsika indray ry havana, natratra ity alarobia 20 Jona 2020 ity, mampanjaka ny fahefany ny tompo izany ny lohahevitra hampanjinitsika eto amin'ny sahan'ny FJKM amin'ity volana Jona ity. Manasa antsika ary anaraka izao fandarana mofinaina izao. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia misaotra betsaka anao izay nomenao indray ity andro vaovao ity, ahafahanay miombona amin'ny alalan'izao fandarana mofinaina izao. Misaotra ny amin'ny fitahianao rehetra izay nasehonao teo amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny valombavaka. Ankehitriny dia mahatsara hatrany izay tsy fanotanterahanay, dia mangataka indrindra ny famindra-po sy ny famelan-keloka avy aminao. Mamindra-fo aminay Tompo, mamela ny elokay tsiraray avy. Dia misaotra sahady ny amin'ny famelan-keloka izay efa nomenao tamin'ny alalan'i Jesosy. Ankehitriny ary dia manana anjara ny amin'ny famakiana sy ny fitoriana ny teninao izahay. Mangataka ny fananao masina hiasa manan-kery aminay tsiraray avy, na aiza misy any tsiraray manaraka izao fandarana izao. Dia taio ny teninao Tompo mba toetra betsaka aty anatinay ary tsy verina any aminao raha tsy efa nahatanteraka izay nanondrahanao azy eo amin'ny fiainanay, dia manatrehanay amin'ny alalan'ny fananao masina. Dia minaranao Jesosy no handrina sy angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ny anjara mofinaina antsika nio alarobia 9 volana Jona 2020 ry havana dia ny Genesisy 1:1 ka hatramin'ny 5. Genesisy 1:1 ka hatramin'ny 5. Rehefa hita dia vakiana aminaran'i Jesosy ny teny. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina no tambony lalina, ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe misy ny mazava dia nisy ny mazava. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava, ary nampisarahan'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro, ary ny maizina nataony hoe alina. Dia nisy hariva ary nisy maraina, andro voalohany izany. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia mbola ho ampitomboina amintsika hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana ary ny fitarihan'ny fanahy masina. Amen. Ny bokin'ny Genesisy na ny fiandohana dia boky mitantara ny fiandohan'izao tontolo izao, fiandohan'ny olombelona, ny fiandohan'ny ota sy ny fahafatesana, ny fiandohan'ny firenen'ny Israely tamin'ny alalan'ireo patriaka no voasoratra ao. Dia Abrahama, Isaka, Jakoba, Josefa no patriaka tantarain'ny boky. Izao toko voalohany izay misy ny anjara mofinaina antsika nio izao dia misy foto-kevitra roa lehibe. Voalohany manambara amintsika fa Andriamanitra no niavian'ny lanitra sy ny tany. Faharoa, maneho fa izao tontolo izao dia zava-boahary noforon'Andriamanitra, sady maneho azy ireny no eo ambany. Koa izany hoe ny zava-boahary dia maneho ny fisian'Andriamanitra, fa ny zava-boahary koa dia manambara ny fahefany na maneho ny fahefany, izany hoe eo ambany fahefany avokoa. Ny namoronan'Andriamanitra azy dia tsy tonga ho azy ireo, ary tsy avy amin'ny hery tsy fantatra na amin'ny asan'ny fanahy maromaro, fa ny tenin'Andriamanitra no namoronany azy, izany hoe ny herin'ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra no namoronany azy. Maneho izany fa manana ny fahefana rehetra ny tenin'Andriamanitra. Dia romeny aloha hevitra izao mofinaina izao dia ny Genesisy 1:1 ka hatramin'ny 5 izay efa novakiana teo. Ny herin'ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Voalohany, mampisy ny tsy misy. Ny andininy voalohany sy ny faharoa amin'izao mofinaina izao
dia tantaran'ny faharian'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany. Voalaza eto fa foana tsy misy endrika ary aizina no tambonin'ny lalina tamin'ny voalohany. Teny ety milaza ny fikorontanana sy ny tsy visym-piainana izany. Ary dia nampiasain'Andriamanitra ny herin'ny fahefan'ny teniny ka nampiasainy ny baikom-pamoronana hoe misy, izay hitantsika eo amin'ny andininy 7 tapany voalohany, vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nanao hoe misy. Ary izay rehetra nobaikoan'Andriamanitra dia nisy avokoa, na ny teto ambonin'ny tany na ny tany an-dranomasina na ny eny amin'ny habakabaka, izay tsy nisy tamin'ny voalohany dia tonga nisy noho ny herin'ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Tsarovy ary fa manana ny hery afa mamorona sy hery afa mibaiko izava-nohariany Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny, ary tsy mbola niovy izany fa miasa eo amin'ny zavaboary, miasa eo amin'ny fiainan'ny olona. Ny teniny dia Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo. Izy ilay nahary izao rehetra izao. Izy no isym-piainana ary fiainana araka ny Jaona 1:1 ka hatramin'ny 4 tapany voalohany. Ary eo aminy no misy ny fiainana be da be. Jaona 10:10. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, mety mandalo tsy fisiny ianao, mety mihevitra ianao fa tsy misy dikany intsony ny fiainanao, kivy sy ketraka ianao. Ny herin'ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra irery no afaka mampitsimbadika ny fiainanao. Dia Jesosy Kristy izay manana ny teny feno hery afaka manova ny zavatra rehetra, toy ny nataony tamin'ilay lehilahy boka hoe madio ve ianao, ary niaraka tamin'izay dia nadio lehilahy. Rehefa niteny Jesosy dia nivoaka tamin'ny olona ny démonie. Ny teny nataon'i Jesosy koa no nampitony rivotra. Ny tenin'i Jesosy no nampitsangana ny maty. Antsoanao ary raisy Jesosy ilay teny tonga nofo efa nonina tamintsika. Vakio ny tenin'Andriamanitra, iainy sy velomy dia ho hitanao ny vokatra izany eo amin'ny fiainanao. Fa ny faharoa, ny herin'ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra mitondra ny mazava. Mitondra ny mazava. Ny tenin'Andriamanitra no nampisy ny mazava araka ny andininy 7 sy 4 tapany voalohany, vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nanao hoe misy ny mazava dia nisy ny mazava. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava. Ny mazava no noharian'Andriamanitra voalohany indrindra mba hanome hatsarana sy fahalavarariana ho an'ny olona. Maneho izany fa ny mazava aloha, izay vao ny fiainana. Ny fiainana tsisy mazava dia tsinitsinina, dia hoy isika hoe tany maty. Noho izany dia tena ilaina tokoa ny mazava. Iza no tsy hifaly rehefa tonga ny mazava, satria miankina amin'ny mazava ny fiainana. Tsaroa fa Jesosy Kristy ilay fahazavana tonga eto amin'izao tontolo izao. Izy no fahazavana lehibe indrindra. Izy no tena mazava, mitondra aina ary manazava lalan'ireo manaiky azy. Dia hoy Jesosy amin'ny Jaona 5:12 tapany faharoa. Izao ny fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavany aina. Ary hoy mpanao salamo, fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalako ny teninao. Salamo 7:1, ny andininy 5:1. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, mitondra ny mazava eo amin'ny fiainantsika ny herin'ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Ny fiainana lavitry ny tenin'Andriamanitra, ny fiainana tsisy an'i Jesosy, ilay antom-pisin'ny fiainana sy fahazavana dia fiainana anjakan'ny aizina, satria ny tenin'Andriamanitra no mampisy rindran-damina eo amin'ny fiainantsika. Koa ataomina isika handray ny mazava dia Jesosy Kristy hino ny mazava mba ho tonga zanaky ny mazava, hiainy ny tenin'Andriamanitra sy akatoa izany tenin'Andriamanitra izany. Fa ny fahatelo amarana anazy ny herin'ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra mampisaraka ny mazava sy ny maizina. Mampisaraka ny mazava sy ny maizina. Araky ny nambara teo dia mitondra
ny mazava ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tonga ny mazava izay noharian'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny, dia nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny aizina. Araka ny 4 tapany 5 sy ny 5 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro, ary ny maizina nataony hoe alina. Dia nisy hariva ary nisy maraina, andro voalohany izany. Maneho zany fa misy ny maizina. Amin'ireny anefa no hitondran'Andriamanitra ny mazava amin'ny alalan'ny teniny. Izany hoe hifiainanao heverinao maizina tsy ahitana mangirana io, dia mbola misy azo antenaina ny hisian'ny mazava, dia ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra. Tsy afaka eo amin'ny maizina isika raha tsy isika mihitsy no mandray ny mazava dia ny tenin'Andriamanitra. Koa raha mandalo aizina ny fiainanao, raiso ny tenin'Andriamanitra. Riavana malalao amin'ny tompo, mampisaraka ny mazava sy ny maizina ny tenin'Andriamanitra. Andeha isika hitodika amin'ilay efa nahatanteraka izany, dia Jesosy Kristy, izy ilay nandresy ny aizina vokatry ny fahotrana dia ny fahafatesana. Koraisy Jesosy amin'ny alalan'ny famakinao ny teniny sy ny fankatoavana izany, fa ny herin'ny tenin'Andriamanitra irery no afaka manazava ny fiainantsika. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika izany teny izany. Amen. Mivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanamasina, dia misaotra betsaka anao indray izay tamin'ity an'ity izay tsy diso anjara tamin'ny alalan'ny teninao. Dia ampitomboy ary Tompo ny finoanay noho ny amin'izany teninao izany. Ta io izay mba hifikitra aminao mandrakariva ka hanao zava-dehibe ny teninao, satria ny teninao tokoa no mitondra aina, fahazavana, mitondra ny mazava eo amin'ny fiainanay, mitondra manafaka ny aiziny ny fiainanay. Ko dia ta io izay mba hanapitoana mandrakariva, handresy an'ny teninao ka hanao zava-dehibe izany, ary indrindra hiaino sy hakatoa ny teninao. Dia misaotra noho ny naharianao ny mazava eo amin'ny fiainanay. Misaotra nanomezanao anay an'i Jesosy Kristy ilay mazava indrindra mitondra ny fiainanay. Ko dia ampitomboy ny finoanay anao Tompo. Ankehitriny izay dia manakambana amin'ny finoanay mivavaka ho an'ireo marary Tompo, na iza marary, na inona sotra retin'izy ireny, dia mamindra fo amin'izy ireny ianao, ary dia sitrano amin'ny aretin'izy ireny. Mivavaka izay ho an'ny manam-pahoriana dia ianao ampahery sy ampionina azy ireny. Mivavaka izay ho an'ny fiainanay tsiraray avy mpanaraka izao mofona izao. Ianao Tompo malala ny fiainanay tsiraray avy, dia akinonay feno am-pelatananao izay mahasoa sy mahatsara ny fiainanay. Mivavaka izay Jesosy ho an'ny fiangonana, dia ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, apetraka feno am-pelatananao ireo tompona andraikitrisana ambaratonga. Ifananao masina ho amin'izy ireo hatrany avytany any aditsiny andraikitra izay nifidiananao azy. Dia ny kristianina tsiraray avy dia apetraka feno am-pelatananao mba hitombo ara-panahy, hitombo finoana, hitombo amin'ny fakamamina sy fankatoavana ny teninao. Dia mivavaka izay ho an'ity firenena ity. Manjaka ianao Tompo eto amin'izao firenena izao. Hidiro atsehatra Jesosy ny aizina manjaka eto amin'ity firenena ity. Dia mba hiseno mazava, ary mba samy handray ny mazava ny vahoaka malagasy tsiraray avy. Dia mivavaka izay ho an'ireo izay mbola lavitra anao, vidindrahanao izy ireny Tompo kovinjeo araka ny famindram-ponao. Dia mametraka izay mahasoa sy mahatsara ny fiainany tsiraray. Dia aminaranao Jesosy no anindrina sy angatahana izany mivavaka izany. Farananay mivavaka ambe nampianarin' Jesosy manao hoe: misaotra an'Andriamanitra isika riavana fa tanteraka soma tsara izao fiombonantsika izao. Andeha isika marana ny fotoana dia andray ny tsodrano. Vavaka isika. Tompo dia misaotra betsaka fa tanteraka soma tsara ny fiombonanay teto.
dia izay rehetra nataonay teto dia raisy voninahitra inaranao izany. Ary dia izao andro vaovao nomenao izao dia apetraka ifeno ampelantananao. Ianao hiara-dia aminay Tompo amin'izay rehetra ataonay. Ary ombanay ianao na mivoaka na miditra ny tokantranonay izahay. Dia hamarina aminay ny tsodrano izay tononona aminaranao Jesosy manao hoe fiadanana anie ho an'ny rahalahy ary fitiavana ambany finoana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, ny fahasoavana ene ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.